dia faly miarabantsika, faly tafahoana amintsika, tonga so daholo na iza na vieza amin'ny fitiavana feno ny onana sy afahana amin'ny fanatritava, dia ny tompo ifanikasika anao, mbola ikasika anao izy, mbola hiteny aminao izy. Halleloia! Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe indro izao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Zany ny tenin'Andriamanitra amiko sy aminao androany. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Aiza misy izay? Alefary, dao karohana kely. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Fa tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, mba ho tadidinao izay toko sy andinina izay androany. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Nahita? Isaia ve? Jérémie ve? Jérémie 32 27. Alléluia. Merci. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Jérémie 32 27. Andriamanitra nofo rehetra, izaho anatin'izay nofo rehetra zay, ianao anatin'izay nofo rehetra zay, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Dikan'izay tehiteny izy haiko ny zavatra rehetra. Indro ny tanan Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, sofiny tsy lalalovana fa mahare. Andriamanitra mahery izy, Andriamanitra matanjaka izy, matahotra izy, lehibe sy mahery izy. Halleluia! Dia hoy indray izy hoe tsy voalazako va fa raha ino ianao? Dia ahoana toy? Tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mbola miteny aminao indray izy androany amin'izay teny izay. Tsy voalazako va fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aiza misy an'izay ary tamin'ny andro ohatrany ahoana ny tenenan'ny niza izay. Tamin'ny andro Lazarosy. Tamin'ny Lazarosy maty. Firy andro Lazarosy ny tao am-pasana? 4 andro. Fa rehefa tonga Jesosy, dia hozy Jesosy hoe tsy fantatrao va. Fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluia. Raha mino koa ianao androany, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra dia ny manitsaka ny fahotana, manitsaka ny maimoka, mandresy ny fahazaran-dratsy, mandresy ny fahotana, mandresy ny toe-po-ratsy sy ny toe-tsaina ratsy rehetra, ary mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandresy an'ny Satana sy ny firongony rehetra. Halleluia. Raisonay ny baiboly ary, aizanay izay teny izay. Tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jaune 2:10. Jaune 2:10. Andininy fa. Alléluia. Jaune 2:10. Andininy fa 7. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Alléluia. Nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy. Izy raha toa ny efa nitsangana tamin'ny maty ihany koa. Tsy zava-magaga izay tsy hainy. Esory ny vato ozy izy. Rehefa avy eo izy rehefa niteny amin'izay tamin'ny Lazarosy, inona ny lazainy? 7:7. Ry Lazarosy mivoa dia nivoaka ny maty, nisy fepaty ny tanany sy ny tongony, sady voafemo sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka velao andeha. Halleluia. Izay mamatipatotra anao rehetra, izay mangezangeza anao rehetrarehetra, rehefa miteny Jesosy hoe ry Lazarosy mivoa dia mivoaka. Ary rehefa miteny Jesosy hoe vao izy avelao andeha, dia efa izay ny tenin'ny tompo, van'ny tenin'Andriamanitra ianao androany. Van'ny tompo ianao androany, ary mamelombelona anao izy, mandeha ianao amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluia. Saotra Jesosy.
Ray andro Jesosy rehefa nampitony tafio-drivotra dia ozy ny olona hoe ahoana ty ozy izy fa rivotra sy ny ranomasina baikony dia manaiky azy. Aizanay misy an'izay vakionay ny baiboly aloha. Marka 4. Marka 4 30. Marka 4 35. Merci. Zany Jesosy tsika zany. Andiny farany amby efapolo. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Iza moa ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Jerevo reny rehefa misy cyclone mahery vaika ireny. Ny aty amintsika moa tsy dia tena mahery vaika loatra fa rehefa le misy hoe any États-Unis le any Florida sa aiza miongotra misy ny hazo iny, milatsaka misy ny plaky iny, mirodana misy ny rano, miakatra misy ny rano. Fa ozy ny ten'Andriamanitra iza moa ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Teneniny fotsiny io dia manaiky. Jerevo nefa ny herin'ny reny. Jerevo hoe ny rafalina entin'iny hoe ny vitesin'ny rivotra hoe ny hery entin'iny dia matahotra misy ny olombelona. Fa rehefa Jesosy miteny fotsiny hoe mangina mihitsahara, tonga dia mangina avy hatrany. Satria Jesosy no maître. Alléluia. Maître, micontrôle ny zavatra rehetra. Zany Jesosy zany. Maître, mifeny zavatra rehetrarehetra. Ho anao zany. Cadeau anao zany Jesosy zany ao anatinao. Alléluia. Mifeny zavatra rehetrarehetra. Iza moa ty ozy izy fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Alléluia. Dia ahoana tsy hifaly amin'izany? Ahoana tsy hiravo amin'izany? Ahoana tsy hatoky amin'izany hoe ny Andriamanitra mahery indrindra, mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo. Rehefa nivoaka ny ranomasina mena ny zanak'Isiraely dia tany anefitra dia nisy ny fahavalo tany. Ozy Andriamanitra rehefa hoy Mosesy rehefa nteny hoe Jehovah Andriamanitra ozy dia Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Zany koa mola toetra n'Andriamanitra zany. Tsika fa Jesosy Kristy. Antaniko indray. Aiza indray ary zay lehibe sy mahatahotra zay. No teo daholo zany tena reserve ao am-ponao ato boky ny iraketako ny tenao mba tsy hamitako aminao. Raisina ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Jehovah Andriamanitra ao dia lehibe sy mahatahotra. Teo aloha le hoe Marka, fahitany Marka, Jaona, Jeremia, dia aiza indray zany zao? Hita Deutéronomie, marina le Deutéronomie, toko zao firy 7 21, marina koa le 7 21 6. Halleluja. Misaotra Deutéronomie toko fafito aniny farany amby roapolo. Aza matahotra azy ianao fa Jehovah Andriamanitra ao no eo aminao, dia Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Zany koa toetran'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay dia hoe Andriamanitra grand et redoutable. Dia misy koa izy miteny hoe terrible. Rehefa ny olona miteny zay hoe terrible zay, ny olona anankiray teny hoe terrible, tena tsy hevitra izy zay, tsy hita velively zay. Ohatra hoe mpitendry gitara mahibe tena il est terrible. Ohatra hoe olona manao art martiaux tena hoe terrible. Zay hoe tsy azo andrakandramana iny, tsy azo
vazivazina iny fa tena hoe terrible terrible. Dia zay le andriamanitsika Jesosy Kristy tompo, andriamanitra lehibe sady matahotra, grand et redoutable, grand et terrible. Halleloja. Tena fampiorenana antsika zany tenin'andriamanitra zany a, atokisantsika an'andriamanitra ary ananantsika tahotra sy fanajana azy koa, fa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izy ary hainy atao ny zavatra rehetrarehetra. Halleloja. Dia no teo tsara zay a, dia raketo ao am-po tsara fa tena hoe tsara ny tompontsika, tsara Jesosy Kristy. Tsy nanenintsika nandray azy, ozy le zay tsy nanenina raha nandray anao. Ataotaotsika le hira hoe mameo rehikilo izafady. Raha tojo zava-manahirana teo amin'ny fiainako aho, natafiotra izany na rano manonja, de tiako ny banjina any Jesosy lalandava, mo misy zava-maganga tsy hainy Jesosy va. Raha tojo zava iza mahay an'izay zay mba mio micro fa ohatra misy mira nefa tsy eno le feo. Alefa. Raha tojo zava-manahirana teo amin'ny fiainako aho, natafiotra izany na rano manonja, dia tiako ny banjina any Jesosy lalandava, mo misy zava-magaga tsy hainy Jesosy va. Raha tojo zava-manahirana teo amin'ny fiainako aho, natafiotra izany na rano manonja, dia tiako ny banjina any Jesosy lalandava, mo misy zava-magaga tsy hainy. Averitsika ihany. Raha tojo zava-manahirana teo amin'ny fiainako, zava-manahirana teo amin'ny fiainako aho, natafiotra izany na rano manonja, dia tiako ny banjina any Jesosy lalandava, mo misy zava-magaga tsy hainy Jesosy va. Ampitony tafiotra ve hainy zany, anafakany onja ve mbola hainy any, raha mino anao dia mbola ho asehony aminao ny voninainy, mo misy zava-magaga tsy hainy Jesosy va. Ampitony tafiotra ve hainy zany, anafakany onja ve mbola hainy any, raha mino anao dia mbola asehony aminao ny voninainy, mo misy zava-magaga tsy hainy Jesosy va. Ampitony tafiotra ve hainy zany, anafakany onja ve mbola hainy any, raha mino anao dia mbola asehony aminao ny voninainy, mo misy zava-magaga tsy hainy Jesosy va. Alleluja. Ataovy mafy be hoe hainy zany, mafimafy tsara, isa roa telo, hainy zany. Mavianatra hira kely tsika. Averina ihany, hainy zany, hainy zany. Mafimafy mihafa mbola tsy ampy le volume. Isa roa telo, hainy zany. Ohatra mbola te hiakatra ihany le volume. Isa roa telo, hainy zany. Tetuizana ndray, mbola hainy ihany, mbola hainy ihany. Verina ihany, mbola hainy ihany, mbola hainy ihany. Mafimafy ihany, mbola hainy ihany. Alleluja. Dia ataontsika amin'izay izy dia nareo mamaly an'izay hoe hainy zany, ampitony tafiotra ve hainy zany, anafakany onja ve mbola hainy ihany. Verina ihany. Halleluja. Dia faly be Jesosy mihainao zany ke, faly be ny anjely koa reo mibitabitaka daholo izy reny, tena hoe teran Jesosy reto. Halleluja. Ampitony tafiotra ve hainy zany, anafakany onja ve hainy ihany. Ampitony tafiotra ve hainy
manafaka ny otsabe. Raha biby anao dia mbola asehony aminao ny voninainy. Misy zava-magaga tsy hainy Jesosy ratojo zava-manahirana, ratojo zava-manahirana teo amin'ny fiainako aho. Natafiotra izany na rano manonja, tiatiako ny banjina any Jesosy lalandava. Misy zava-magaga tsy hainy Jesosy ratojo zava-manahirana, ratojo zava-manahirana teo amin'ny fiainako aho. Natafiotra izany na rano manonja, tiatiako ny banjina any Jesosy lalandava. Misy zava-magaga tsy hainy Jesosy ampitolo tafiotra be anisany alafaka ny otsabe. Lainy any aminy anao dia mbola asehony aminao ny voninainy. Misy zava-magaga tsy hainy Jesosy misy zava-magaga tsy hainy Jesosy misy zava-magaga tsy hainy Jesosy. Aleluia, ataontsika itehaka mafy be ho an Jesosy fa mahay zavatra rehetra izy, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izy. Aleluia. Nefa hitako sady ianao ohatrany mirahira an'izay izy zay. Ianao eny ampitondrana tomobila dia mba zay nihirahiranao. Ianao niny herinandro ray manontolo eny dia fantatra hoe tena Jesosy Kristy tsisy zava-magaga zay tsy hainy. Halleluia. Amen. Tizatsika ihany andraisana tenin'Andriamanitra. Andray tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny Nomery any ndraisitsika. Jesosy manasitrana anao zay tsy salama. Jesosy mamelombelona anao ary mami fiainana ho anao. Jesosy manafaka anao amin'izay hoe voafatotra na andevozininona na andevozininona dia manafaka anao Jesosy. Deutéronomie toko Nomery azafady toko fa 5:20. Soranao zay Jesosy fa hiteny aminay indray anao androany araka ny sitraponao araka izay tianao. Mahita ny fanahy mangetahita rehetra ianao ary malala ny eo am-po zay miafina. Ianao no amangany tsirairay avy taka nefa nataonao tena am-piandroana. Ianao ndray mbola andefa ny teninao amin'ity androany ity Jesosy, anasitrana, amelombelona, ampijoro, anamasina ary hitahiry anay eo aminao. Minaranao Jesosy. Amen. Alleluia. Fantaniana kely mipetraka aloha na mbola tsy vakianao ny baiboly. Te-hiteny anao hoe an-tany anao hoe ohatrany ahoana zany hoe olona mirehatra ho an Jesosy zany. Isa aloha mirehatra ho an Jesosy ato. Alleluia. Jesosy mahita e. Aha. Ohatrany ahoana ny hoe olona mirehatra ho an Jesosy. Mahafinaritra be ilay hira iny hoe mirehatra daholo zay rehetra lalovanao. Fonao anatin'ny afo, ny afo anatin'ny fonao. Ohatrany ahoana ny olona mirehatra ho an Jesosy? Alleluia. Alleluia. Olona tsy manan-kintsony raha tsy manao ny sitrapon'i Jesosy ary tsy afaka mivelona raha tsy manao ny sitrapon'i Jesosy. Alleluia. Sotran'ny tompo zany.
Nomeny tompo fanahin'ny teny fahendrena ianao. Nomeny tompo fanahin'ny teny fahendrena, teny fahalalana. Zany no mirehitra ho an' Jesosy. Tsy manaiky. Finaritra be hoe tsy manaiky. Halleloja. Ho anao, ohatrany ao anao koa ny ianao zany hoe mirehatra ho an' Jesosy zany. Rehefa nahatsapa le fitiavan'i Jesosy hoe tiany Jesosy ianao, dia te hizaran'izay foana amin'izay hoe nahazo zany ianao, dia te hizarany foana foana ianao zany isan'andro na iza na iza. Izay zany fahatsapako ihany koa. Halleloja. Te hizara foana na iza na iza. Misy etaeta lalina mipololotra isan'andro, isa-minitra, isa-tsegonda. Misy etaeta lalina ny tenin'Andriamanitra, misy etaeta lalina an' Jesosy. Isan'andro, isan'andro, isa-minitra, isa-segondra. Mbola misy tehiteny. Miara mirehitra aminao daholo koa manodidina anao. Amen. Halleloja. Ny afo zany tsy maintsy mifindra. Karahatrano falafany io dia vetivety kely dia efa mirehitra. Mirehitra daholo, mirehitra ao amin'i Jesosy. Ary ny tiany Jesosy dia ny tsirairay avy tena hirehitra ao amin'i Jesosy. Afana ao amin'i Jesosy. Mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny ranolanitra. Ary ny fanahiny nomeny andrehetany antsika tsirairay avy ao anatin'izay. Naovaka isika ary dia Nomery 5:20. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely, dia niantomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavin'ny Moabita izy. Fa ireo nanasany olona hihinana tamin'ny zavatra vonovonono fanatitra ho an'izay andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny andriamaniny. Dia niray tamin'ny Bala-peora ny Israely, ka nirehitra tamin'ny ny fahatezeran'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, alao ny olona rehetra ary antony tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehovah ireo nijangajanga ireo, mba hitsaharan'ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ny mpitsarany Israely, samia ianareo mamono ny olom-peheziny, mamono ny olom-peheziny izay niray tamin'ny Bala-peora. Ary indro avy ny anankiray tamin'ny zanak'Isiraely nitondra vehivavy midianita teo amin'ny rahalahiny, teo imason'i Mosesy sy ny fiangonana. Dia ny zanak'Isiraely rehetra izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny trano-lay fiaonana. Ary raha nahita izany Finehasa, zanak'Eleazara, zanak'i Arona mpisorona, dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy, ka nitondra lefina teny an-tànany. Dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita teo anday izy, ary nataony indray nandefony izy roa. Dia ny lehilahy Israelita sy ny vehivavy ka voagorobaka hatrany kibon-dravehivavy, dia natsahatra ny areti-mandringana teo amin'ny zanak'Israely. Ary izay maty tamin'ny areti-mandringana dia 4,2 alina. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, Finehasa, zanak'Eleazara, zanak'i Arona mpisorona, nampiala ny fahatezerako tamin'ny zanak'Israely raha nirehitra noho ny fitiavany ahy izy. Tadidio tsara zay. Nirehitra noho ny fitiavany ahy izy. Ka dia tsy nataoko lanyringana ny zanak'Israely tamin'ny firehetan'ny fahatezerako. Ary noho izany dia lazao hoe indro omeko azy ny faneken'ny fihavanako, ary izy sy ny zanany mandimby azy no anana izany ho faneken'ny fisoronana mandrakizay, satria nirehitra noho ny fitiavany an'andriamaniny izy. Faharoa zay. Nirehitra noho ny fitiavany any andriamaniny izy, ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Halleloja. Ary niarahana le lehilahy Israelita novonoana izay niaraka novonoana tamin'ny ravehivavy midianita dia Zimri, zanak'i Salo, lohan'ny fianakaviana tamin'ny Simeonita. Ary nianaran'ny vehivavy midianita izay novonoana dia Kosbi, zanak'i Zora, lohan'ny fianakaviana tamin'ny midianita. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, rafeso ny midianita ka iadio. Miteny aminao ny tompo androany, rafeso ny midianita ka iadio.
baiko zay fa izy nandrafy anareo tamin'ny fanangoleny izay nanangoleny anareo tamin'ny any-peora sy kosbi-anabaviny zanakavavin'ny andrian-dahy midianita anankiray izay vonona tamin'ny andro ny areti-mandringana noho ny peora. Halleloia. Zay teny zay andraisantsika fampianarana androany, fampianarana zay mametraka atsika hatrany ny am'le hoe firehetana ho an'ny Jehova. Zavatra nisy de zao tonga tao Sitima ny zanak'Isiraely. Tantara eo zany de zanak'Isiraely tafavoaka ny tany Egypte rehefa nandalo ranomasina mena de tany anefitra de andalana ho any Kanana reo, andalana ho any Kanana izy. De io moa efa le ampianariko foana hoe tsika ohatr'izay ko navoaka ny tompo tsika tamin'ny fahotana, tamin'ny famazinana, tamin'ny fangejana zay Egypte zay, de nentintsika nivoaka ny ranomasina mena zay atao hoe fandevonana ny fahotana sy fanarina ny lasa rehetrarehetra ary tena hoe natao batisa ho amin'i Jesosy de natsangany indray de niditra ao amin'ny tany anefitra. Tsy mbola tonga any amin'ny tany Kanana aloha fa le tany Kanana rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra de any le paradisa mandrakizay, fa any anefitra zany tsika zao. Halleloia. Mandeha tsika zao mandrapatonga tsika any amin'ny tany Kanana. De takizay zanak'Isiraely nandeha reo teo am-pandehanana tonga tao Sitima, tonga dia lasa nijangajanga tamin'ny Bala-peora. Ino zay Bala-peora zay? Midianita ozy izy teo. Andriamanitra ny Midianita. Andriamanitra de saro-piaro. Ary Andriamanitra tsy tiany raha ohatra ka hivavaka anompo sampy ianao, sady anompo an'Andriamanitra no anompo andriaman-kafa tsy izy. Tsy tiany zany no misabaka. Taddio tamin'ny andron'ny Eli, rehefa niteny Eli hoe ampy zay fisabakanareo zay fa raha Andriamanitra tokoa ny Andriamanitra de arao izy. Fa raha ohatra ka iza le anankiray mbola bala ihany zay, raha ibala n'Andriamanitra de bala no arao. De nanao defi mihitsy Eli. De sahala am'izay koa teto zany Andriamanitra tena mitady olona tokapo ho azy, tsy hijangajanga, tsy anakalo azy amin'ny zavatra hafa. Vao antsika nianatra an'le hoe Andriamanitra de saro-piaro, tsy tiany isy olo-kafa ho tianao mihoatra noho izy, ary tsy tiany ianao ho taraikiraiky amin'ny olo-kafa sy hidobodoboka fonao amin'ny olo-kafa fa hidobodoboka ho an'i Jesosy ny fonao. Halleloia. Tsy miteny zany akory hoe tsy ho tianao vadinao hoe ho halanao ny vadinao, fa voalaza hoe ianareo lalahy tiafa ny vadinareo. Petraka tsara zay. Halleloia. Dia nijangajanga reo izy, nanomboka nijangajanga reo. De nihinana ny hena nateriny tamin'ny sampy de nijangajanga mihitsy. Fijangajangana zany misy firaisana ranofo zany, misy fahalitono zany. De ozy ny voalaza hoe nirehatra ny fahatezeran'i Jehova, nirehatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Le Baal io de tsy inona io raha resika amin'izao fotoana, de io Baal io le resaka prosperité. Satria ny Baal zay mihitsy hoe resaka famokarana, resaka mahavokatra, resaka fahombiazana, resaka materialisme, resaka fananan-karena, resaka tsisy afa-tsy fieritreretana ny zavatra eto tany. Ary be da be manao pacte amin'ny devoly, lazaiko anao. Be da be manao pacte amin'ny Satana, de lasa mpanan-karem-be avy eo, lasa mpanefoefo avy eo. Efa misy pacte iny, sarotra be ny elany iny rehefa avy eo. Tsy eo mihitsy ny famindrapon'ny tompo anesorany azy tao. Fa Jesosy rehefa nalainy ny devoly fanahy, de ozy izy hoe omeko anao zao tontolo zao, omeko anao zao rehetra zao raha miankohaka amiko ianao. Ary Jesosy ny teny hoe fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao. Jesosy ny teny hoe indro iza tsy an'izao tontolo zao izy ireo koa tsy an'izao tontolo zao. Ny angatahako izy de tsy hanesoranao azy amin'izao tontolo zao fa ny arovanao azy amin'le ratsy. Zany hoe ty système iainantsika ty, amin'ny teny frantsay izy hoe le monde, le fombafomba zao tontolo zao eto de Baal io, Baal, matérialisme, individualisme, resaka tena hoe fitiavatena, tsy fiheverana ny hafa, resaka tena hoe andevon'ny fitadiavam-bola, andevon'ny tena hoe tivola, andevon'ny fananana, andevon'ny misy moa filazantsika malagasy hoe voantazo-karena, ao anaty fitiavana rena sy fitiavana zavatra ny tany.
ary fampiroboroboana zany rehetrarehetra zany tena hoe zavatra mampirisika be ny ao am-po de lasa manompo mihitsy ary zay mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa. De neny Bala tamin'izany fotoana zany aloha de nisy fomba be da be nataony Bala fanompo-tsampy, fijangajangana, fombafomba maro isan-karazany mba hoe ahitana fahombiazana. De be da be ny fomba atao anatin'izany, ohatra zao hoe misy mola hoe moloka, ohatra hoe ampamakina afo ny zaza mba ahazona vokatra avy eo amin'ny fambolena, amin'ny famokarana. Reny resaka hoe œuf de Pâques reny zao de efa lazaiko anao reny tsy ara-baiboly reny, fa reny misy zavatra bala koa reny hoe inona moa nidiran'ny bitro sy ny atody, inona moa nidiran'ny atody amin'ny Pâques. Ndray paka Jiosy, ray mipaka nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ndray mipaka tena hoe nanafahana ny Zanak'Isiraely tamin'ny tao fanadevozan'ny Farao. De ny sosoany zao tontolo zao koa izy ampakany anazy, inona ny pakany? Mipakany ray ny azy io efa tany amin'ny tantaran'ny Romanina tany, ny Grika tany, ny Allemand tany, hoe rehefa akaiky ny printemps any Europa zao de printemps, efa melasa ny ririnina, de efa me tsara ny andro, de efa me balika ny masoandro, de efa misy sorona ao atao am'izay mba andeha tsara ny vokatra, andeha tsara ny asa sy ny sisa. De hoe joyeuse Pâques sy sisa tsy haitsika tsara akory ny tantarany, fa le paka le zao zany izy zay misy nataony devolo mantsy mampisy fifangarona izy. Misy ny paka de misy ny paka, azonao ve zany? Misy ny paka de misy ny paka. Le paka anankiray atao anaty baiboly de le tena le hoe Passover, ny hoe Passover de passé outre. De le hoe passé outre de le nivoaka ny ranomasina mena, nivoaka ny tao Egypte. Tadidio tamin'ny andro ho tonga am'izay ny loza fahafolo ho vonoina daholo ny lamatoa rehetrarehetra, fa zay nisy ny raha ihany teo amin'ny tolana no tsy ny vonoina. Dia nandeha fotsiny ny mpandringana, tsy nandalo teo fa niala teo amin'ny nitoerana iny. De zareo rehefa ivoaka ny tany Egypte de nasaina ninana ny anamangidy ny zanak'ondry natsatsika de ny mofo tsy misy masirasira. Zany hoe endriky le fahamasinana ao amin'ny Jesosy Kristy reny endriky le zanak'ondrin'Andriamanitra manaisina fahotany zao tontolo zao endriky le fialana tao amin'ny fanadevozana ho amin'ny fahafahana fa tao anatin'ny maizina ho amin'ny mazava, endriky le fanafahana ao amin'ny Jesosy. De zay le tena hoe zay le paka ao amin'ny Korintianina faharoa, Korintianina voalohany toko faefatra na fadimy zay hoe esory masirasira ela mba ho tonga vongana vaovao ianareo fa voavony Kristy Pasika ho atsika, Pasika ho anareo. Zany hoe Jesosy maty fa tanteran'le tandidona rehetrarehetra tany aloha. Ozy Paoly hoe aliko ny zavatra ho avy reny. Tsika zany tsy andeha hanao Pasika Jiosy hoe petape mantsy anao Pasika Jiosy anao Pasika Hebreo de mamerina an'izao zavatra rehetrarehetra zao de miandry ny masoandro mody de miandry zao aliko ny zavatra ho avy reny. Fa ny tena de ao amin'ny Kristy, ny tena zavatra de ao amin'ny Jesosy. Zany hoe tandindona fanambarana ny amin'ny Jesosy daholo reny, fa rehefa tonga Jesosy tanteraka le famonjena de tsy hiverina amin'le tany aloha tsony ianao. Alleloia. Fantatrao marina de marina no afaka anareo tsy ho andevo. Fa be da be mola misarika anao hiverina ato amin'ny fomba ny Jiosy, hisarika anao hiverina amin'ny fomba ny Grika, Hebreo, hiverina amin'le fomba ato de tena atao tena ankalaza mpaka tena izy. Fa itsika rehefa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty fiainam-baovao amin'ny Jesosy ao ary ambanin'ny fahasoavana. Ary rehefa teo amin'ny hazo fizaliana de tsy adinonao le teny hoe vita, tanteraka ny zavatra rehetra. Tsy hitondra anao hiverina amin'ny lalàna tsony, ny fombafomba ny lalàna sy ny zavatra takin'ny lalàna rehetra fa efa nanafaka anao tao Jesosy. Romana toko fafito de milaza hoe raha mbola velona ny olona anankiray de voatazo ny lalàna izy, fa rehefa maty ny olona anankiray de tsy voatazo ny lalàna intsony. Ka ianao rehefa maty eo amin'ny Jesosy de tsy ambany lalàna intsony. Halleloia. Fa efa olona afaka ao amin'ny Jesosy, mitatra kely le zavatra teneko fa verinao amin'ny Finehasa atsika rehefa avy eo. De zay le paka tena izy. Ndray ny olona tamanao amin'le tandindona. Raha io ve vadiko, akaiky anay io vadiko, de molo matimaty amin'ny sariny foana. Mahafinaritra anaty sary ty ianao. Nefa izy efa akaikiko eo, efa tena miaraka amiko tanteraka. Ataoko inona tsony zay sary, avelako any ny sary.
fa izy efa eo. Ina fampianarana tiana lazaina amin'izay? Sary daholo le tany aloha rehetrarehetra tany hoe le resaka paka, le fombafomba rehetrarehetra lalàna. Sary reny. Fa rehefa tonga amin'izay Jesosy le fahataterahana tsy miverina any amin'ny sary tsony ianao. Tsy miverina any amin'le fombafomba tsony ianao fa tandindona daholo reny. Fa rehefa tonga Jesosy vita. Tsy ao anatin'ny resaka lalàna sy ny fombafomba ny jiosy sy ny hebreo intsony. Fa olona afaka ao anatin'ny fahalalàna ao amin'i Jesosy Kristy. Halleloja! Dia zay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny Kolosiana aza velisa hitsaharanareo tsony, na amin'ny voaloham-bolana, na ny amin'ny sabata, na ny amin'ny fihinanana. Aliko ny zavatra ho avy reny, fa ny tena dia ao amin'ny Kristy. Zany hoe io resaka sabata, resaka fihinanana, resaka voaloham-bolana, resaka fombafosy sy ny rehetrarehetra io Romanina 10 dia milaza hoe Jesosy Kristy ny farany lalàna ho fanatanterahana zay rehetra mino. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao dia accompli, tanteraka, achevé. Dikan'izay tsisy fisoronana atao hafa intsony. Zay koa ny anankiray. Rehefa tamin'ny andron Jesosy mantsy rehefa talohan Jesosy mantsy rehefa hitondra fanavotana ny mpisorona dia miditra ao amin'ny efitra masina indrindra indray mandeha isan-taona. Indray mandeha isan-taona mitondra angatahany ho famelan-keloka ho an'ny Zanak'Isiraely. Ary iny voalaza tamin'izany hoe rehefa miditra ao amin'ny efitra masina indrindra ao izy dia asiana tady kely mihitsy eo amin'ny tongony, dia asiana lakilosy. So sanatria maty tsy tafavoaka intsony iny azy sitomina moramora amin'iny tady iny. Satria masina loatra Andriamanitra, masina indrindra Andriamanitra. Dia naveriny zay isan-taona famelan-keloka, ranjanak'ondry, landranak'osila, raha maro isan-karazany ho fangatahana famelan-keloka. Fa rehefa maty Jesosy indray mandeha, izy sady sorona, izy no mpisorona. Rehefa maty eo amin'ny azy fijaliana izy adin'ny enina izy niatona teo. Maizina ny tany aman-danitra, ny ororo ny tany. Tritra ny lamba izay nampisaraka ny efitra masina indrindra sy amin'ny efitra masina, tsy ny tritra avy any ambony ka hatrany ambany. Nampiseho fa afa-po Andriamanitra tamin'ilay fanavotana nataon'i Jesosy. Nanomboka teo tsisy fisoronana natao intsony. Satria efa vitan'i Jesosy. Tanteraka ny zavatra rehetra. Halleloja! Dia ny ao amin'i Jesosy ny fahataterahana. Ay dia miverina amin'ilay paka anankiray teo ilay pakan'ny Bala. Le resaka atody. Œuf de Pâques. Ave izy iny dina zavatra nitranga. Fomba ny tany aloha rehetra tany iny nanomboka tamin'io Bala io zany dia nandeha tamin'ny ny Allemand, ny Grika, ny Romanina sy ny sisa. Finonany anjareo hoe misy renaissance indray zany ao anatin'ny atody dia mivoaka avy eo dia hoe mandeha amin'ny famokarana indray. Fa misy fanompo-tsampy ao anatin'izay. Misy fanompo-tsampy ao anatin'izay. Zany ny ampianarana antsika any ampianarana tondra atody ny ankizy dia atao ny couleur dia entina verina ao an-trano dia sarisary io verana io fa ny ao ambadika iny finona sy ohatrany vavaka mihitsy ara tamin'ny tany aloha hoe mba ahomby amin'izay satria efa tonga ny printemps avokatra tsara ny zavatra rehetra atao, hety tsara ny zavatra rehetra atao dia fanompo-tsampy zay. Ary ny tompo tena sarotiny mihitsy tao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe tsy avy amin'ny tompo zany. Tsy avy amin'ny tompo zany ary tsy zay le paka tena izy. Fa paka n'izao tontolo zao zay finona, fangatahana, fitahiana, fahombiazana amin'ny asa mandrara zay atao. Ary misy sorona mihitsy ary tao anatin'izay. Misy famonoana zaza, misy famonoana olona. Ary amin'izao mbola misy zany. Tsy fantatrao misy olona matimaty tampoka fotsiny. Misy olona very fotsiny. Tia misy sorona tao mba hombiazana amin'ny zavatra atao. Loza. Tsy hiditra be amin'izany tsika. Dia zay Andriamanitra saro-piaro mihitsy. Raha ohatra ianao manompo sampy, raha ohatra ianao manana finonom-poana, raha ohatra ianao metehitra amin'ny resaka materiel sy ny fananana, raha ohatra ianao metehitra amin'ny zavatra hita maso, manakalo azy, itreretinao hoe misy zavatra mitondra vita na misy zavatra mety aminao tsy afonao mihitsy fa any aminao foana, miambozina lacroix, verinao fa nga iny lacroix iny mamonjy ianao. Manompo sampy ianao raha izay. Mametraka lacroix ao an-trano dia eritreretinao fa io lacroix io no mamonjy sy miaro. Tsy zany le izy. Eritreretinao misy zavatra tena entinao foana. Ty baiboly ty arandranay misy eritreretinao ty mba ataoko mba hanodana amin'izay manofo tsara, amin'izay tsy manofo ratsy. Tika bokatra ny boky any dia misy soratra ao anatiny. Fa lasa manompo sampy koa ianao raha zay. Ny fonao tsy an Jesosy ianao tsy nibebaka, ianao tsy nanolo tena fa ataonao ohatra ny fanafody zany, ohatra ny mazimazia dia ataonao ambany ondany ty.
de am'izay ianao matory tsara. De hoe ataonao any akaiky n'izay marary ty de am'izay sitrany tsy natao an'izany ty tsy zany ny fomba. Fa Jesosy de Jesosy irery ihany. Tsy asiana vakavakana na endrikendry-javatra na zavatra tazomina zay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana. Haleloja. De sarotiny Andriamanitra amin'izay hoe bala-peora zay. Nisy jangajangana tao, nisy fanompontsampy tao, nisy fivavahana ratsy tao, misy fahavetavetana sy fahalotona tao. De tonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fahatezeran'Andriamanitra, tonga ny aretina, ny areti-mandringana. Efa mitomany ny zanak'Isiraely, mbola misy sasa ihany avy mitondra vehivavy midianita, hiara-andry aminy. Nefa ny zanak'Isiraely efa mitomany daholy, efa ao anatin'ny fahantrano. Andriamanitra efa niteny tamin'ny Mosesy hoe atsoy daholy ny olona rehetra zay nijangajanga ary nivavaka tamin'ny Bala-peora, fa atao inona ozy izy? Antona. Antona zay nijangajanga, zay niaraka tamin'ny Bala-peora, hitanao zay, naantona. Fahatezeran'Andriamanitra tsy nitsahatra raha tsy naantona ireo olona ireo. De mbola misy avy avany, mbola sasa ihany nandeha avy any andeha andry amin'ny vehivavy midianita izay mpanompo sampy nitarika zareo amin'ny Bala-peora. De rehefa tonga teo de nisy an'ilay antsoina hoe Finehasa. Rehefa hitan'ny Finehasa zay tomany ny zanak'Isiraely fenoany faharatsiana, nalainy ny lefona. Rehefa nalainy ny lefona tonga de nitsatoany, zay ny voalaza teo, nitrobarany ilay lehilahy sy ilay vehivavy. De raha mamaky ianao zany de ozy hoe tafakorobaka izy anankiroa zany voatsindro ny lefona tonga de izy anankiroa. Ohatrany hoe masikita zany. Tonga de azo ny lefona anankiray, tonga de tao daholo. Satria nahoana? Nijangajanga, mampanota, mitondra fahalotona. De hoy Andriamanitra hoe i Finehasa nampitsahatra ny fahatezerako noho ny firehetan'ny ny amin'ny fitiavana anahy. Noho ny firehetan'ny ny amin'ny fitiavana anahy. De jereo tsara ny zavatra taoriana zay nahazo ny Finehasa zay hoe manomboka eo amin'ny Finehasa de isy fisoronana ny taranaka Finehasa no atao mpisorona. Raha ianao mijoro tsara ho an'i Jesosy rahalahy, ianao mijoro tsara ho an'i Jesosy ranabavy, ny taranako rehetrarehetra ao aorianao, Jesosy miahaza. Ary Jesosy mikasika azy reny tonga de hibebaka sy halalan'i Jesosy reny. Satria nanomboka teo aminao, nampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ianao koa zany raha tsy mivazivazy fahotana, ianao koa raha tsy misankisanky fahotana, ianao koa raha tsy mitsitsitsy fahotana fa tena mandany zany amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra mihitsy, noho ny firehetanao ny fitiavana an' Jesosy Kristy, tsy ianao rery mahazo tombony amin'iny, fa mahazo tombony vadinao, mahazo tombony zanakao, mahazo tombony zafikelinao, mahazo tombony zafy-afinao, mahazo tombony daholy. Satria misy an'izay fanekena nataon'Andriamanitra zay. Tsy alaonao ve zay? Haleloja. Tena fahasoavan-dehibe ao amin'i Jesosy zany, firehetanao amin'i Jesosy. De hoy zay ten'Andriamanitra hoe hotahina mandrakizay ny taranaky ny marina, ny zanaky ny marina. Mety tsy manomboka eo aminao zany fa efa nanomboka tany amin'ny dadanao, nanomboka tany amin'ny dadabe anao, efa nanomboka tany aloha rehetra tany, ny tany aloha tany efa natahotra an'Andriamanitra, ny tany aloha tany efa nitandrana ny tenin'Andriamanitra, ny tany aloha tany efa sarotiny tamin'ny fahotana ary nitahiry ny resaka fahadiovam-po sy ny fahamasinana. Dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitiavan'Andriamanitra, de nisy anson'Andriamanitra koa taminao. Natonga anao koa nampijoro ny tompo hitory sy hizara hitoritory ny teny fahamarinana. Ary raha ianao koa no mijoro sy mitoetra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, fahasoavana ho an'ny hafa zay. Tsy ho an'ny ankohonanao ihany, fa ho an'ny manodidina anao rehetrarehetra. Ozy izy ranabavy te hoe manodidina anao koa mirehatra. Haleloja. Manodidina anao koa mirehatra. Satria sarotiny ianao amin'ny resaka fahotana, sarotiny ianao amin'ny resaka fahamasinana, de tena nampiasa ny lefona. Fa kio kely ingeny Jeremia toko fa 7 Jeremia toko fa 7 andininy 10. Jeremia toko fa 7 andininy 10.
ho voaozina ny izay manao tsirambina foana ny asa asain'i Jehovah atao. Eny, ho voaozina ny izay miazona ny sabany tsy andatsadra. Averiko Jérémie 48:10. Ho voaozina ny izay manao tsirambina foana ny asan'i Jehovah, ny asa izay asain'i Jehovah atao. Rahalahy, ranabavy, ianao izay manao amin'ny asan'Andriamanitra, aza atao atsirambina io. Ataovy tsara mihoatra noho ny asa napetraky ny patron-anao eto tany atao io. Ataovy mety, ataovy mendrika an' Jesosy, ataovy tsara ho an' Jesosy. Aza atao simongamonga, aza atao teanao tsy teanao, fa manana engagement tanteraka. Na ianao manaraka ny vidéo eo koa raha manompo an' Jesosy Kristy, manao ny asan'Andriamanitra. Dia tena aoka tena 100% ianao anao ny asan'Andriamanitra tsara, ary tsy anao simongamonga, tsy anao kitoto, fa ho ny ten'Andriamanitra hoe voaozina izay manao tsirambina ny asa izay asain'i Jehovah atao. Aza atao tsirambina ny asa asain'i Jehovah atao. Ataovy tsara, ataovy amin'ny fo, ataovy amin'ny fitiavana, ataovy ampahamatorana, ataovy ampahamasinana indrindrandrindra. Fa tsy tian'Andriamanitra ny miaroaro anatin'ny fahotana, mitahiry fahotana, nefa sady manao ny asan'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra zay. Ary hoy ny voalaza, ho voaozina ny izay miazona ny sabany tsy andatsadra. Voaozina izay miazona ny sabany tsy andatsadra. Zany hoe manana sabatra ianao nefa tsy ampiasainao akory. Ny tiany tompo atao zany dia ampiasao ny sabatra ho andatsahan-drà. Ao amin'ny Jérémie io dia zay. Tamin'ny andro Zanak'Isiraely moa, tamin'ny andro tany aloha dia misy resaka famonoana foana. Misy resaka famonoana, resaka fandringanana. Fa amin'izao androntsika amin'izao fotoana izao dia tiany tompo tenenina amin'ny adi-panahy ataonao amin'ny devoly, aza mitsitsitsy zany ianao. Aza misankisanky fahotana zany ianao. Rehefa fahotana dia ario. Rehefa tsy tiany Jesosy dia aza tehirizina. Rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia aza lalovina. Rehefa tsy tiany Jesosy dia aza ale. Rehefa tsy tiany Jesosy dia aza jerena. Rehefa tsy tiany Jesosy dia aza kasihana. Rehefa tsy tiany Jesosy dia aza atao. Fa ampiasao ny sabatra anasaraka an'izay. Manana fahefana ianao dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Raiso ny tenin'Andriamanitra hozy ao amin'ny Efesianina ho sabatry ny fanahy. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra mampisaraka ny aina sy ny fanahy, ny tondra sy ny tsoka, ary mamatatra ny fisainana lalan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra miafina eo aminy fa mianjay ary eo anatrehan'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra ty. Fa zao, ty tenin'Andriamanitra ty koa ny ampiasain'ny devoly. Azonao ve zany? Rehefa nalaina fanahy Jesosy tany anefitra, nampiasain'ny devoly dia tenin'Andriamanitra e. Dia nampiasain'i Jesosy koa tenin'Andriamanitra. Zao fotoana ianantsika zao le antsoina hoe fifangaroarona, confusion. Satria ny olona rehetra milaza mpivavaka daholy. Ny olona rehetra milaza fa kristianina daholy. Ny olona rehetra milaza fa manao asan'Andriamanitra daholy. Fa be da be nefa mbola ao anatin'ny fomba Bala-peora. Mbola ao anatin'ny fanindraindrana tena. Mbola ao anatin'ny firehetana. Mbola ao anatin'ny fizaozaona. Hoy le tenin'Andriamanitra zay hoe, hoy le fisoratra lazaiko zay, ao anaty fiangonana zany ho tsisy artiste. Fa ny ao anaty fiangonana dia mpanompo daholy. Dans l'église, il n'y a pas d'artiste, il n'y a que des serviteurs. Ny akamarony nefa dia artiste. Jesosy ihany ny artiste. Ny akamarony nefa dia star évangélique. Jesosy ihany ny star. Fa ny ambiny mpanompo daholy. Fa no ty fombafomba mibaly ty resaka culte de personnalité, manindrandrindra olona manandranandra tena, te hoderaina, te hotompona, te holohana. Dia hozy Jesosy hoe zay te ho lehibe aminareo maninona? Aoko mpanompon'izy rehetrarehetra, fa zanak'olona tsy tonga mba hotompona, fa tonga mba hanompo. Ka raha izaho tompo raha manasa tongotra anareo, maika ianareo, tsy fanao tahaka an'izany koa. Ary miverina ihany hoe aoka ao an-tsainareo ny saina ohatran'ny sain'i Kristy, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy, tsy natao zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra, fa ny foana ny tenany, naka ny endriky ny mpanompo izy, nanam-pitoviana olona izy. Zany hoe
raha vo tsy manana esprit de discernement zasy ianao, fanahy mahay manavaka, mahay mamantatra, dia ho safotra ao tsika, maty ao tsika, levinao tsika. Fa isatana koa mahay baiboly, versenga zao nyteneniny an Jesosy zao hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao vai mofo ty, raha zanak'Andriamanitra ianao a mianjeravy eny ambony eny, fa izy teny hoe izy ny adidy anjeliny aminao. Fa Jesosy tonga dia teny hoe fa voasoratra hoe, fa voasoratra hoe. Sambatra nampiasain'ny Finehasa, sambatra nampiasain'ny Finehasa amonona zay olona nanota, ary noho nataon'ny Finehasa nitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Halleloja. Irariko koa noho ny ataonao, noho ny fampiasan'ny sabatra ao, no hitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny ankohonanao, amin'ny fiarahamonina misy ianao, amin'ny asanao, amin'ny manodidina anao rehetrarehetra, satria nijoro an Jesosy ianao. Halleloja. Zao raha lasaina bafy tena fotoana fijoroana ho an Jesosy a. Tsy mitaditady maromaro tiraisan' zany, rehefa tsy an Jesosy dia tsy an Jesosy, rehefa tsy tian Jesosy dia tsy tian Jesosy, rehefa tsy mety dia tsy mety. Fa tsy hoe metimety any e, azo ekeny e, mety e, ohatran'izao e, ohatran'izay e, ohatran'ny mampalahelo raha zaoko, ohatran'ny malahirana kely e, lasa misy tsy ty e. Dia mba te ho titian'ny olona ianao, dia lasa mahay milomano ianao. Ina ilay mahay milomano tiako tenenina? Mahay ny atsy mahay ny aroa, lasa diplomaty, lasa tsy mijoro amin'ilay tena marina, fa lasa ohatranao ekekenao daholo zao rehetrarehetra zao, nefa efa zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia rehefa ekekenao daholo zany rehetrarehetra zany, mamioditra nge ianao e. Ha, mahafinaritra kosa ianao, cool. Tena tsara, tena mahafinaritra, tena micomprendre. Tsisy makalanao mihitsy zanyka, satria ianao a tsy mijoro amin'ilay tena hoe rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra io dia tsy izy, ary tsy manao ohatran'ilay ampôly ianao hoe olona va nilako fitisan'Andriamanitra, fa raha mbola mila sitraka man'olona dia tsy manompony Kristy. Hoy izy le ray aman-dreny zay tamin'izay nanao mission tany Antsirabe tamin'ny herinandro. Tsy normal hozy izy zany kristianina tsisy manenjika zany, tsy normal zany kristianina tsisy manenjika zany. Ka raha ianao tsisy manenjika noho ny fijoroanao amin'i Jesosy, mieritreretra io fanenjehana koa nefa tsy dia davina. So dia alao alao zavatra aloha mba isanenjika, ahoana reny ataoko mba isanenjika ana, tsy dia davina io, enjehanao azy fotsiny ianao, tonga ho azy fotsiny io. Dia lazaina ianao fa franc-maçon, lazaina ianao fa illuminati, lazaina ianao fa mivorivory amin'ny alina, dia ao daholo na rehetrarehetra, dia nefa ianao olona manao cellule de prière sy mivavaka ho an'ny mission. Dia lazaina ianao fa satanista, fa Jesosy manamarina ny azy, Jesosy mampijoro ny azy, Jesosy mampitoetra ny azy. Fa rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia aza atao, rehefa tsy tian'Andriamanitra dia aza ekena. Teneniko anao na dadanao ary io, toy izay anao mampiady olona zany toriteninao zany, na mamanao ary io, na zokinao ary io. Zao nkela zany Jesosy e, sao dia heverinareo fa tonga raha hitondra fihavanana, sao dia heverinareo fa hitondra fiadanana. Tsy tonga ozy izy hitondra fiadanana, fa hitondra inona? Hitondra inona? Dia ahoana? Manompoka zao izy izy ao amin'ny ankohonana anankiray, dia isy amin'izay fifandrafiana, ny ray, ny zanaka, ny rafozana, ny vinanto sy tsisy maniry an'izany akory. Fa Jesosy mihitsy nefa niteny azay, Jesosy mihitsy nefa niteny azay. Ka izaho miteny aminao raha lasaina bafy, ny marina manelingelina, ny fijoroanao amin'ny fahamarinana manelingelina. Ary raha jerena ny marina tsy tafatoetra, tsy tafajanony ela, fa afindrafindran'ny olona isakisany, dia davy novonoana mihitsy ary. Nefa raha Jesosy nge maty ny vonoana, noho n'inona, noho ny fahamarinana. Jesosy ny sany teny mahitsy teo anoloan'ny fariseo, Jesosy ny sany teny mahitsy teo anoloan'ny sadoseo, ny mpanoradalàna, ny jiosy. Jesosy arany teny mihitsy hoe zanaky ny devoly rainareo nareo. Ahoana raha za mitory teny zao ka mitory teny an-dalana, nareo zanaky ny devoly?
tonga dia mety meonote mihitsy a. Fa i Jesosy ny tena izay mihitsy tamin'ny Jiosy Hebreo le milaza taranaka Abrahama, le milaza hoe tena hoe olom-bovonjy ary taranaka voafidy. Fa rehefa niona tamin'ny Jesosy zany dia hoy Jesosy hoe ianareo zanaky ny devoly, rainareo. Jaorina toko favalo misy an'izay. Dia nenjehany Jesosy, nankalainy Jesosy, nenjehana ny vonona ny hafarany satria naniny nijoro tamin'ny fahamarinana. Tsy afaka niditra tao amin'ny sinagoga tsony ary izy fotoana fa androasina dia tany amin'ny efitra indray tany ray izy no nijoro nitory. Tonga indray ny olona nanatona azy rehefa avy eo. Fotoana zany zao tena ijoroanao amin'ny fahamarinana, tsy aroaronao amin'ny ratsy, tsy fangaroronao amin'ny ratsy. Rehefa asan'Andriamanitra, rehefa fitoriana, rehefa tenin'Andriamanitra dia zay marina, zay sitrapon'Andriamanitra, zay ankasitrahan'Andriamanitra, zay no atao. Fa zay lazaiko anao, ny olona samy milaza baiboly daholo, ny olona samy manao vavaka nampianarin'ny tompo daholo, ny olona samy manao asan'Andriamanitra daholo, ny olona samy manao zao rehetra zao. Fa iza le tena ohatran'ny Finehasa mandà fahotana? Iza le ohatran'ny Finehasa mampiasa ny sabany ampitsarana ny fahatezeran'Andriamanitra? Iza ny tahaka ny Finehasa ilay tsy nitsitsitsitsy ny sabany fa nampiasany andatsahana raha? Amin'izao fotoantsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Hoy ten'Andriamanitra, tiava ny fahavalonareo. Jesosy mihitsy ny teny an'izay, satria voalaza tany aloha Jesosy, voalaza fa maso solo-maso, nify solo-nify. Fa zao kosa milaza aminareo, tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika sy manisy ratsy ianareo, mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianareo. Ny tenaka zanak'Andriamanitra raha lasaina-bavy kosa aloha lazaiko anao, tsy manam-pahavalo olombelona zany a. Raha ianao mbola misy lololony aman'olona, raha ianao mbola makaalaala olona, raha ianao mbola tsy mamela olona, raha ianao mbola tsy tia olona anankiray ka miavonavona amin'olona anankiray ary misy fankahalana ao anatinao, eto eo anatrehan'i Jesosy dia ampiasao ny sabatra. Fa tsy tokony hisy fankahalana ao aminao na kely ara, na mankahalanao ary olona io. Ahoana lazain'i Jesosy? Tiava ny fahavalonareo, mivavao an'izay manisy ratsy ianareo. Raha nona ny fahavalonao, omeo aniny izy. Tsy teny izy hoe raha nona ny namanao a, fa raha nona ny fahavalonao, omeo aniny izy. Raha mangeta ety izy, omeo rano izy hosotrony. Ny fahavalo io resahany io. Fa raha manao izany ianao a, anambatra vainafo ao andohany. Aza manaiky ho resin'ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Zany hoe mipetraka tsara zany zao teniko zao hoe tiany olona rehetra ianao fa ianao tsy miaroaro amin'ny fahotana. Tiany olona rehetra ianao fa ianao sarotiny amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tiany olona rehetra ianao fa ianao mijoro rehefa sitrapon'Andriamanitra dia sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia lavinao. Raha ny fianakaviana ray manontolo mbola mamonjy famadihana, ianao tsy mamonjy manao famadihana intsony satria tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Raha ny fianakaviana rehetra mbola ao anatin'ny resaka fanompo-tsampy sy ny fombafomba zao tontolo zao, ianao rehefa amin'i Jesosy niandahany tao ianao tsy hanao an'izay intsony. Ary raha tsy manao an'izay ianao fa mbola manaranaraka azy dia hoy Jesosy hoe ozy ny olona rehefa ianao koa tao mifangaro ary, fanganareo afaka mambadika, fanganareo afaka fanompo-tsampy, fa mety aminareo koa zay tsy azon'ny olona ntsony le izy. Zany hoe ianao rano raha vao tsy mijoro amin'ilay fahamarinana dia tsy hain'ny olona ntsony hoe fa inona ary le tena marina e. Fa ohatrany hita ao anatin'ny zavatra rehetra foana ianao, hita ao anatin'ny fitoriana salama zao ianao, hita ao anatin'ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra mbola hita ao koa nefa ianao. Fa tsy misy fijoroana hoe niaty ny marina dia tianao rahako tsy mandroso amin'io ary ny fijoroako ao anatin'ity fahamarinana ity ny atonga ny hafa anaraka anahy, mampisy influence. Halleloja. Fa raha ianao no manaranaraka ny hafa rehetra tsisy influence hoe fa ny teo ihany ny teo. Amintsika ve zany? Tsy hisy zavatra iova zany eo satria dakoro amin'ny rehetrarehetra foana ianao dia miara-milomano ianao dia tsisy ininona iova eo. Fa raha ianao no mijoro amin'ny toerana anankiray hoe eto no misy ary za tsy mihetsika eto fa tia no marina ary tia ny zarako aminareo, dia zay rehetrarehetra eo rehefa avy eo mitazana anao fotsiny, jery anao fotsiny, mandinika anao fotsiny, dia rehefa avy eo izy resy lahatra aleo ho eto fa eto no tena izy kay. Fa raha ianao sady atsy no atsy ny atsy paritaka izay le confusion, tsy haintsony fa inona ary no izy, inona ny tena marina, inona ny tena sitrapon'Andriamanitra, dia atao anatin'ny tenan'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra, fahamasinana.
mitahotra an'Andriamanitra. Ny fibebahana. Raha fitoriana filazantsara tsy misy resaka fibebahana zany, mampaiky ny olona ny fahotana, dia tsy filazantsara zay. Tsy filazantsara zay, fa mety hoe fampandrotsorotsiana angamba. Resaka mety hoe mba famalifaliana. Resaka mety hoe fampaherezana. Fa ny fampaherezana voalohany indrindra ho atao amin'ny olona dia ny bebahany, mba hanafahana anazy amin'ny ozina, hanafahana anazy amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, hanafahana anazy amin'ny fahafatesana. Fa le olona mampaherezinao ao dia ampifalifalinao ao nefa tsy asehonao hoe misy fahotana mila elana, misy ratsy mila esorina, misy zavatra tsy mila atao tsony, misy toerana tsy mila ale, misy zavatra tsy mila jerena, misy zavatra tsy mila sainina, misy zavatra tsy mila atao, raha tsy atoronao mihitsy zay, fa ianao ampifalifaly olona foana. Dia mivoaka ao le olona mpanota, miditra ao le olona mpanota, mivoaka ao izy mpanota. Mba ataovy bilan kely ny fitoriana zay ataoko e. Mba ataoko bilan kely ny fitoriana zay ataoko, na amin'ny endrikininy io na amin'ny endrikininy. Nisy voamendrika ny fibebahana ve tao amin'ilay olona? Sa ny teo ihany ny teo, mijangajanga ihany, ny mangalatra ihany, ny titena ihany, ny mieboebo ihany, ny mirehare ihany, ny tsy mamela eloka ihany. Fa niditra tao fotsiny izy dia falifaly izy, dia niteteaka izy, dia nirahiry izy, dia azafady ny se de foule izy. Fa rehefa avy eo hiverina daholo indray ireo sorisoro mandreraka anao. Verina daholo indray ireo tebotebo mandreraka anao. Satria tsy any amin'ilay rasinina, tsy any amin'ilay fotony ny esorina, fa le trankala fotsiny ny esorina. Azonao le hoe trankala fotsiny, esorina foana le trankala, esorina foana le trankala, verina foana io trankala io. Fa ny ampialana io tsisy trankala tsony, le ala mihitsy ny vonoana. Dia ny akamaroan'ny olona le trankala ihany ny esorina. Dia isaky mihetsika io dia misy trona trankala. Fa anao le toroko anao tonga dia ala mihitsy ny vonoana. Dikan'izay zany a, raha fitoriana filazantsara tsy midenonse ny fahotana, raha fitoriana filazantsara tsy mitarika ny olona hibebaka, raha fitoriana filazantsara tsy mitory ny herin'ny azo fijaliana zay manafaka ny olona fahazaran-dratsy ny fombafomba, dia tsy fitoriana filazantsara tena izy zay, fa filazantsara efa matsatotsatso. Ary zay lazain'ny Paoly any amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra hoe be da be ny manatsatso ny filazantsara. Ka lazaina fotsiny hoe olona sambatra ianao e, olona miavaka ianao e, olona tsara ianao e, bon courage e, merci d'exister, tu es le meilleur e, ça va meilleur ahoana ianao e, Jesosy meilleur, ianao tsy meilleur. Raha vo tsy Jesosy nytorinao amin'ny olona hoe tia ny vahaolana ao anao, fombafomba fotsiny ihany io, mamonjy fotoam-bavaka, mamonjy fitoriana, manao gala, manao asa fanompona, nefa tsy niavana tamin'i Jesosy. Mila toriany Jesosy raha lasaina bavy a. Mahatsatso le Jesosy amin'izao fotoana dia tsy tian'ny olona tonina. Be da be ny olona amin'izao mitady fifaliana e, mitady vahaolana e, mitady zavatra mahasambatra, mitady zavatra amen'ny fiainana e. Dia be da be zavatra ampiasaina. Anisa zany ny fivavahana. Fa le fivavahana tsy isy Jesosy, fa fampaherihery eo dia mirahira eo dia midansidansy eo dia manao flasy mob eo dia manao an'izao rehetrarehetra eo dia falifaly kely amin'iny dia samy mandeha mody. Bye bye, veloma. Fa tsisy fiaonana amin'i Jesosy hoe tena elako ty concubinage ty, tokantrano imaso. Tsisy fiaonana amin'i Jesosy hoe tena elako ty resaka fiombonanota amin'ny olona ty, fa rehefa ota io dia serako. Dia fiainon'ny olona zavatra be da be ny fiainany. Ohatra hoe sasany zao mba falifaly azy a, dia manao sport izy. Dia tena imatimatesa mihitsy ny sport. Tsy hoe ratsy akory ny sport. Fa ozy tena Andriamanitra hoe mahasoa kely ihany ny fampiasana ny vatana, fa ny fampiasana ny toe-panan'Andriamanitra mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Dia amenona mibanga dia manao sport, miditra salina dia mampiasa tapis dia dia raha misy matezitra dia ao manala vokona, miazakazaka, tsy amikasary eo malala vokona be eo. Dia misy ny manao tsy haiko manao arts martiaux.
dia misy miompy alika. Ny alika indray ny azy ny tena namany. Peta be ny olona no tratra ny famoizam-po ty atao tany vokatry nataon'ny olombelona, dia misy tsy teherik'olombelona tsony. Dia le alika tena ohatrany hoe misy ampiakanjona, misy rehefa tonga ny anniversaire dia anaovana gâteau sy labzi. Tena hoe iny mihitsy indray zany no tena metrahan'ny fony. Ty bangany ao anatiny. Dia iny ny andaniany vola. Iny ny andaniany fotoana. Iny ny andaniany zao rehetrarehetra zao satria naratra tamin'ny fiainan'olona izy, naratra tamin'ny olombelona izy. Dia trotrona kely mihitsy iny alika iny. Raha ny Fransa reo dia mahita le mitrotrotrotra alika dia mandeha eny an-dalana dia rofina kely amin'ny sase le malota dia le alika zany tena lasa atao tena namana akaiky mihitsy. Satria misy bango ao dia iny mba resadresahany ao. Sasandray mihipitrondro anaty aquarium dia sady miresaka manahoana nareo salama. Dia iny asiana anarany dia any amin'le zavatra nohariana indray zany ny toerany fo. Dia sasany ary moa zavatra vakiko tamin'ny internet izy ity tena mampalahelo manambady sary-bakoly. Amina dolara euro maromaro vidina sary-bakoly anankiray. Le sary-bakoly miteny sisa dia iny zany lasa vadiny. Ny sasany lasa tsy mivadika fotsiny eo, lasa lehilahy manambady lehilahy. Satria efa lasa hoe tsy tia vehivavy. Ny vehivavy anambady vehivavy satria lasa hoe tsy tia lehilahy. Dia ekena ve zany ao anatin'ny fiangonana hoe tsy fahotana ny lehilahy tia lehilahy. Encourage, comprendre anareo ahy. Raha Finehasa teo dia nalaina ny sabatra. Dia ekena ve zany ny vehivavy tia vehivavy, dia hivady ny lahy sy ny lahy, hivady ny vavy sy ny vavy, dia eken'ny fiangonana ve zany? Satria influencen'le fiarahamonina loatra le fiangonana. Dia ilaza ianao fa ankasitrahan'Andriamanitra zany, ilaza ianao fa tsy fahotana zany, ilaza ianao fa tsy olana zany. Satria ianao koa efa atsatsonao koa ty filazantsary ty. Tsy mijery an'le tena ao anaty baiboly tsony ianao fa relatif. Zany hoe araka ny fisainanao fotsiny ny eritreretinao n'io baiboly io dia amboarinao fotsiny ao le izy hoe zao kosa nge efa 2020, efa 2019 hoe. Ty nge tamin'ny andro zao hoe. Za milaza aminao fa fahotana, fahavetavetana. Zany hoe lehilahy manambady lehilahy zany. Mila delivrena. Tsy hoe nampalahelo inge tambola kely inge izy hoe dia efa mba sarisarim-bavy kely. Zao lazaiko anao, rehefa lehilahy ny zanakao, dia ataovy tena lehilahy tsara io. Ampiakanjoy amin'ny akanjo na lehilahy. Ary ataovy hoe elahy. Tsy hoe aviazindry? Ndry kosa. Rehefa lehilahy dia lehilahy, ianao ray aman-dreny tompona ndraiky zany amin'izay. Ny akanjo, ny fitafiana, ny kilalao, aza ampilalovina sary-bakoly ny lehilahy. Entre guillemets, bandy kely, lehilahy. Omeo tomobile kely, omeo clé, omeo tournevis. Raha maherierisetra kely iny normal iny fa lehilahy, tsy tovy ny zanakavavi. Raha vavy ny zanakao ampiakanjo tsara akanjona vehivavy ary atao hoe indry. Tsy hoe lahy. Avy taiza lahy? Aolaki. Rehefa vehivavy dia ampiakanjo tsara akanjona vehivavy, omeo kilalaona vehivavy, ataovy mihitsy hoe vehivavy, lehilahy. Alleluia. Fa am'izao efa amboarina mihitsy ny programme any ampianarana ary. Any am-bola kely any dia efa ampianarana ny ankizy ny resaka homosexualité. Any amin'ny programme am-bola kely any dia efa ampianarana ny ankizy ny resaka sexualité. Sexualité zay nianaranay tamin'izay tany amin'ny tsaiko firy amin'izay vao nianatra an'izany. Ny ankizy ary amin'ny primaire ary dia efa ampianarana an'izany. Ny histoire dia lazaina, ny évolutionnisme lazaina fa tsy avy amin'ny biby dia neny forona dia neny vadika olombelona. Théorie de Darwin. Darwinisme. Zany ny zavatra ampianarina. Zany le bala daholo, zany bala. Ny fitiavana tsy midika hoe manaiky ny tsy fahamarinana ianao. Zay dia apetrako zay. Tsy hoe tia ianao dia ny antony fitiavanao akory dia mandefitra fahotana.
Rehefa fahotana dia fahotana e, ampiasao sabatra. Na ipapa renaiky eny hoe manambady ny lasy ny lahy. Rehefa tsy ankasitran'Andriamanitra dia tsy ankasitran'Andriamanitra. Aleloia. Manambady ny vavy tsy ny vavy tsy mety zany e. Makanisa ianao ty amiko dia ho delivrentsika. Ianao lehilahy sasary mafy io tonga dia lasa lehilahy be ianao rehefa avy eo. Tonga dia nafeonao raha nidoboka. Allo, ahoana? Ny feonao io ara tonga dia ho vainy Jesosy fotsiny io. Haleloia. Ianao vehivavy manao sarisarindà io tonga dia aniry lava tsara ny volon-dohanao. Dia ho vehivavy tsara tarehinao amin'ny vehivavy anao. Ianao lehilahy mijoro. Izay mirehitra rehetrarehetra ho an' Jesosy eto ampiasao ny sabatra. Aleloia. Aza mifangaroaro fahotana. Rehefa ota dia ota. Rehefa diso dia diso. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Rehefa tsy marina dia tsy marina. Ampiasao ny sabatra tenin'Andriamanitra. Fa ny voalohany iny marary. Misy olona atao opération ve dia mitsikitsiky. Hiditra salle d'opération ary izy miakatra eo amin'ny table eo mety mangovotra mihitsy. Mangovotra mihitsy, tena hoe mitera-tsemboka ny hanina tsy hoanina. Ianao mihinan-kanina indray ny tezerana. Tena hoe tsisy olona andeha hiditra salle de bloc opératoire ka hitsikitsiky. Fa matahotra. Satria ahoana? Tsy haiko mety ho saforona izy ao. Matahotra satria nahoana? Mety asa hotsindromina izy ny seraingy ara dia efa mampatahotra azy. Matahotra satria nahoana? Misy opération atao ao. Fa nefa rehefa avoaka ny salle d'opération izy afaka 3 andro na herinandro iny izy fa mitsikitsiky. Satria nahoana? Vita ny opération. Zany hoe nitondra zava-tsy ho azy le opération zay natao. Aleloia. Dia hoy izy hoe soa ihany natao opération. Fa zao koa en forme tsara. Zany hoe tenin'Andriamanitra dia sabatra rehefa mandeha io. Tezitra aminao misy ny olona. Manafitoana ty mitory teny ty. Mandreraka anazy nitory teninareo zany. Vino ihany io, pio ihany io. Fa rehefa lasika indray mandeha mibomba tsy miverina tsony. Rehefa voakasika iteny indray mandeha anao tsy hita verina tsony zany fa tsy amelano iteny io na raha tsy mibebaka. Haleloia. Iza nefa tratra zay? Haleloia. Voalohany tena hoe tena tsy gamby ianao ny nitory teny fahamarinana tena Andriamanitra filazantsara mety nandeha mivoaka mihitsy ianao andao andeha hody fa tsy. Na hoe tena hoe pio any io tele io fa tsy. Pio any io radio io fa rehefa avy eo nefa ianao mbola mijery kely any. Hoe mba enona indray aloha. Dia avy eo aloha aloha andeha ho any any aloha mba eno kely indray aloha e. Ohatr'izay eo amin'ny vidéo sy ny sisa eo e. Tsy te hijery izy fa jery indray aloha aloha mba enao an'ity indray. Amin'ny YouTube ao. Tsy te hijery fa mieno indray. Farany izy tafanoratra mail ihany misaotra an' Jesosy hafa tena. Na ampiasain'ny tompo ny tory teninao. Tamin'ny voalohany izy tena nandratra mihitsy ary tena nanafitoana mihitsy. Fa rehefa tena enoko le filazantsara kay tena nasoana le izy. Aleloia. Sambatra ozy izy Jesosy izay tsy ho tafitoana noho ny amiko. Fa tena ny tenin'Andriamanitra io zay e. Mety be da be nge tsy faly tamin'ny Finehasa e. Ahoana kosa ary ianao mamono olona. Ahoana kosa raha tonga dia trobaranao avany alavany aloha avany ka tary tonga dia izy roa mihitsy ny ray maty. Fa Andriamanitra faly taminy. Nitsahatra ny fahatezerana. Nitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary amintsika koa dia sahala amin'izay hoe mijoroa ho fiadiny ny fahamarinana. Ho fitaovana tsara eo am-pelantan'Andriamanitra. Ampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Aleloia. Ampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia tena hoe hiasa ho anao a Jesosy. Hitory anao a Jesosy. Anambara anao a Jesosy. Dia hozy Jesosy hoe sambatra ianareo raha enjehana. Sambatra ianareo raha tenenin'olona teniny ratsy rehetra amelezana ianareo. Sambatra ianareo fa izany natao tamin'ny mpaminany talohanareo. Mifalisy miravoravoa nareo fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Fa loza nareo raha obinin'ny olona ianareo. Loza nareo raha te hafan'ny olona ianareo. Loza nareo raha toka tian'ny olona ianareo no nitoroteny izay ataonareo. Satria ohatr'izay koa no natao tamin'ny mpaminany sandoka teo aloha. Raha vao tian'ny olona foana nitoroteny mietrereta ihany. Sao dia
raha vao tsisy manenjika eo dia misy témoin sao dia misy efa témoin zay sao dia efa mivadika ary ianao zany. Za aloha dia mangataka amin'i Jesosy ary tena manety tena avady ambany hoe tena le niantsony Jesosy ianao hoe ny herin'ny azo fijaliana, ny fahamasinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fibebahana, ny fiverenan'i Jesosy, izay nitoriana mandra-piverin'i Jesosy any amin'ny rano lanitra. Halleloja. Fa tsy sanatria izy hivadika zany. Misy miteny zany efa mivadika tantely. Fa mivadika ny mesaziny tantely. Mesaziny Jesosy fa tsy mesaziny tantely. Ary Jesosy no ambara 100%. Jesosy no ambara 100%. Ameno ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Halleloja. Izao izy no mitana ny fanalahidiny inona? Fahafatesana sy ny fiainatsita. Any amin'ny Jesosy ny lakile. Lazaiko anao zany. Fa tsy any amin'le anankiray mirahiry iny hoe zany tompony lakile. Efa mivaliany riza rasolon-dehibe mola izy hoe oka ranona. Lakile samy manana. Fa izao mitana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Vahany tao zay olona natevozany fahafatesana. Ny vahany tao zay olona natahotra ny fahafatesana. Vahany tao ary nitsangana tamin'ny maty izy velona mandrakizay. Ny fitsangana Jesosy tamin'ny maty dia dika fa mandresy ianao. Fo velany elokao noho ny rano Jesosy nalatsany. Fa noho izy nombona teo amin'ny azo fijaliana koa dia tsy andevon'ny fahazarany ratsy intsony ianao. Halleloja. Zay io asan'ny fanamasiny io. Zay io asan'ny azo fijaliana io. Nandatsaka andrano izy famelana ny elokao. Ray zay. Fa tsy tiany koa ianao ho andevon'ny fahotana dia nanafaka anao fanandevozany fahotana izy. Tsy hoe fahotana ray foana, averimberina ifonana eo foana, iverimberina ifonanao foana, iny foana ny ifonanao eo, mbola tsy niaina an'le fanafahanao amin'ny Jesosy ianao ray zay. Mamelanao tokoa izy isaky ny fona ianao. Fa ianao ve tsy reraka isaky mihetsika dia ifona amin'le fahotana anankiray iny foana, iny foana, iny foana, iny foana. Tsy mbola niaina an'le herin'ny azo fijaliana ianao ray zay. Fa zavatra dia davo tompo dia zao mamelany elokao izy fa ianao tsy miverina manota amin'iny fahotana iny intsony. Halleloja. Zay ny tenin'Andriamanitra. Nampaherena le fitorian'le ray aman-dreny tamin'ny radio zay tamin'ny herinandro. Dia zay zanako io zay mba tory teny. Isaka aladiny, isaka sabotsy ianao izy dia delivrena foana. Dia iny ianao fa mandoa kely, dia iny ianao fa akana mosoara. Dia lasa ianao fa iny fa delivre. Tonga indray nalady manaraka molo delivrena indray ianao, dia iny indray ianao fa mandoa kely. Dia iny indray ianao fa asiana mosoara kely dia akana koveta kely. Dia isaka alady ianao zany dia ho delivrena foana. Inona koa dikan'izany ozy izy? Satria ianao mihitsy tsy te anatona an'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Sasao ny tananareo, diovy ny tananareo. Maneke an'Andriamanitra dia ahoana? Mafimafy fa tsara be. Alleloja. Maneke an'Andriamanitra dia andositra anareo ny devoly. Alleloja. Zay le miracle ny firazantsara sy ny tsangana Jesosy tamin'ny maty. Mangofotra io devoly io. Rehefa ianao ny tamy avanika manana an' Jesosy. Toy izay tia indray Andry. Tia indray Patrika. Tonga dia mangofotra ny devoly. Voeniny fotsiny avy avany tena tonga dia matahotra. Tsy mila manao délivrance akory. Fa vao tonga fotsiny ny fanatrehan'i Jesosy. Tonga dia miaiky fahotana ny olona. Tonga dia délivrer ny olona. Fa raha olona ho délivrenao isaky mihetsika eo aza midélivrer tsony aloha. Teneny mihitsy izy hoe ianao ty ve sérieux aloha e. Ianao ve aloha tena te ho afaka e. Ianao ve aloha tena te hiala e. Fa ianao mety tsy te hiala, vao mainka dangereux anao iny. Za hidélivrer anao ianao ilalao fahotana. Délivrer anao devoly ray miala ao fa devoly fito miditra ao rehefa avy eo. Délivrer anao miala ny devoly fito devoly 410 ray miditra ao avy eo. Dia miditra indray ny devoly 410, délivrer ianao miala ny 410, fa 14 plus 7 firy. Dia 21 indray ny miditra ao. Ka aloha koa anao tsy délivrena. Fa raha tena vonona ianao, za tena hiala fahotana, tsy verina amin'ny intsony. Ary tena anatona an'Andriamanitra, na tsy délivrena koa ianao fa mandeha ny louange, mandeha ny adoration, mandeha ny toriteny, mandeha ny toriteny, mandeha ny toriteny, délivrer ho azy eo ianao. Délivrer ho azy eo ianao. Fa misy ny olona fahotana tazominy ihany. Ny fomba zao tontolo zao tazominy ihany, fa izy nefa te ho tahina. Izy nefa te ho afahana. Izy nefa te ho sitrana. Nga io afaka mifangaro ohatran'izany. Na ianao tonga dia 100% ho an'i Jesosy. Fa tsy mifangaro ary ohatr'izay. Mahatonga izay dia zao, any amin'ilay fitoriana mihitsy misy mila amboarina. Satria tsy tenenao le olona hibebaka, tsy tenenao le olona hiala amin'ny ratsy, tsy tenenao le olona tena hoe anatona an'i Jesosy ara-fony fahotana.
fampaherezanao eo fotsiny le olona de lazanao tery mampatazaka fotsiny le olona de lasa indray izy nefa tsy mibebaka. Alleloia, alleloia. Zay le filazantsara. Ny heriny ny azo fijaliana zavatra anankiroa namela eloka fa nanafaka amin'ny fanadevozany ihany koa. Tsy miverimberina eo aminao tsony ny fahotana e, tsy miverimberina eo aminao tsony io fa rehefa manatona an' Jesosy ianao a nombona teo amin'ny azo fijaliana io a tsy miverina intsony. Alleloia. Satria efa nafahan' Jesosy ianao ary misy hery eo anatinao. Ary tsy ianao no manao an'io fa asa ny fanamaso tao anatinao fa ianao mila manana fahavonona finiavana hoe za tena anaiky an' Jesosy. Za tena manapa-kevitra anao an' Jesosy irery any. Zay ngely hoe fanolora-tena e, zay ngely hoe fibebahany e. Alleloia. Hosana ho an' Jesosy, hosana ho an' Jesosy. Mba amin'ny alalanao ny ampitsaharana ny fahatezerana, amin'ny alalanao ny fitahina ho an'ny hafa ianao, amin'ny alalanao ny ijoroana ny olona. Za miteny aminao a, rehefa mijoro ny fahamarinana ianao a, aza taitra amin'izay manenjika. Rehefa mijoro ny fahamarinana ianao a, aza taitra amin'izay ady sy ny fitsapana. Fa eo Jesosy. Zay nanaovana le hira tany amin'ny voalohany iny hoe raha tojo ady saratra tamin'ny fiainako a, eo Jesosy. Fa aza milefitra amin'ny tsy fahamarinana, aza mandefitra amin'ny fahotana, aza miaroaro amin'ny ratsy. De ny afantaranao hoe inona marina, inona diso, vakio foana ity baiboly ity tenin'Andriamanitra ity. Tandremo ny internet, zaiko anao zay. Tandremo ny YouTube, toriteny rehetrarehetra raisinao, tandremo mirehira enona. Fa ao anatin'io de mifangaro ao daholo ny tsara sy ny ratsy, mifangaro ao daholo ny vary sy ny tsy parivary. De lasa ataonao mélange izy, ataonao composé. Ianao zany lasa manao zavatra anankiray ho anao izy. Raha te herihery a de le mpanompon'Andriamanitra no alaiko. Raha te azo famparesana de ty anankiray ty. Raha le masitsika sy fibebahana de le ato de atambatambatra eo le izy. Mélange zany afarany io. Tsy mety io. Tsy mety io. Fa noa rehefa saina mibebaka zany de mahero azy aveo. Tany de lazaiko anao zany. Mahero azy aveo. Ny olona rehefa saina mibebaka zany, ny olana sarobahana raha tsy mila tenenina akory fa tonga de mivaha. Halleloia. Tandremo zany ny boky, tandremo ny radio, tandremo ny internet, YouTube sy ny toriteny maro isan-karazany reo. Fa za tsy afaka metraka lista be aminao fa ny fanamasina ibitsika aminao. Fa ny repera tiako lazaina aminao fotsiny de zao. Raha vao resaka vola foana io, sy fitiavam-bola, sy fangoronam-bola. Zay ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny torinao. Tsy izy zay. Raha vao resaka fampantanterana zavatra ny tany foana io, resaka famompiazana eto tany foana io, resaka fampiroboroboana fotsiny io. Tsy izy koa zay. Raha vao resaka pensée positive io, hoe atan'izao ny saina e, ataovy tena ambony ny moral e, vitanao zany e, hainao zany, ianao nge manana potentiel enzana be ao aminao ao e. Io subconscient anao io, mahery be io. Ary io ny ampiasain'ny politisianina rehetrarehetra tamin'izay, io ny ampiasain'ny sportiva rehetra, tavavoaka ianao amin'io. Ary subconscient ao anaty baiboly tena miresaka an'izay. Ry Josoa tonga de tena atao anatin'ny tena resaka leadership, olona natanjatsaina. Raha vao zay fotsiny, tsy izy koa zay. Inona koa fa sao de misy adiniko. Raha vao manindraindra olombelona sy anaran'olombelona sy fomban'olombelona sy anarana toerana, tsy izy koa zay. Raha vao tsisy an' Jesosy, raha vao miresaka hoe fahasoavana foana, de le fahasoavana hoe tsy maninana manota ary, tompo nge micomprendre, tsy maninana fa avelan'ny tompo anao, zay nge le fahasoavana e. De misy tonga de courage be rehefa mahainao an'izay, mampidi-doza olona ianao raha zay no ataonao. Ny fahasoavana tompoko de mamela ny elokaozy rehetrarehetra zay vitanao hatramin'izay na firy taonina, ary manadio anao olom-baovao. Fa ny fahasoavana tsy manome alalana anao anota indray amin'ny tohany rehetrarehetra. Fa ny fahasoavana dia manome hery anao mba tsy hanotanao intsony. Alleloia. Zay le izy. Zay le izy. Alleloia. Zany hoe filazantsara zany lazaiko anao rehefa miantory teny ianao a, raha vao Jesosy ny centre ao, raha vao resaka fibebahana ny centre ao, raha vao resaka fahamasinana ny centre ao, raha vao resaka tahotra an'Andriamanitra ny ao, ary raha vao resaka hoe fiverenan' Jesosy ny ao. Zay ny filazantsara. Fa raha vao tsisy an'izay ao, nefa atao anaty baiboly ihany, de tandremo fa zay le fitaka. Tandremo fa zay le fitaka.
tiako lazaina anao zany dia zao hoe tsy dia andeha hijery foana tsika hoe inona vola santoka. Reraka be tsika raha vola santoka foana dia davintsika eo. Ty ve santoka, ty ve santoka. Fa mizara mijery ny vola tena izy. Fa rehefa zatra mijery vola tena izy ianao, tonga dia hainao azy rehefa ty santoka. Amen. Rehefa zatra mijery ny vola tena izy ianao, tsy problema aminao tsony ny mamantatra hoe vola santoka ty. Exemple zay teneniko zay. Fa sao dia mampirisika anareo hoe mitadiava vola foana dia tiava vola dia mangorona vola be. Fa exemple iny tiako tenenina iny hoe ny mpiasa amin'ny banka mikirakira vola eo foana. Vao misy vola santoka iny tonga dia hainy hoe santoka ty. Satria nahoana efa zatra mampiasa an'le vola tena izy. Inona ny lesona tsy ahana amin'izay? Mizara mihaino an Jesosy dia tena izy. Mizara mivavaka irery. Mizara mamaky baiboly rery. Mizara tena hoe mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahalasany fahamarinana. Dia hoy ny Jaona 10 hoe niondroko mihaino ny feoko. Fa ny pikarama. Satria pikarama izy tsy hanony tsy arahana. Satria fantany fa pikarama. Fa rehefa zatra mihaino an Jesosy ianao ary zatra mandray ny baiboly ianao, zatra mivavaka ianao, vao misy mercenaire any dia fantatrao. Satria manana ny fanahy masina ianao. Tonga dia fantatrao vao tonga fotsiny ny tsangalany. Vao tonga fotsiny ny fijorony. Vao miteny frazy telo izy na efatra, tonga dia fantatrao hoe izy io na tsy izy. Noho ny fanahy masina mitoetra ao anatinao. Noho le discernement omeny ny tompo anao. Dia zay ngamba no afatrafatra tiako apetraka amintsika hoe zay ny minu izy arakaraky ny izaranao amin'ny tompo ny afantaranao tsy izy rehefa avy eo. Halleloja. Fa zazatra mijery be loatra ny zavatra tsy izy koa fa sao safotrao ianao. Fa le tena izy foana ny loha jerena. Halleloja. Sotra Jesosy. Velon Jesosy. Do hivavaka tsika. Sotranao zay Jesosy amin'ny fotoanandroany. Sotrany amin'ny teny nomenao anay. Fa mampianatra anay zany teninao zany. Apetrako aminao ny tsirairay avy zay niaino. Samy manana ny zavatra nyteneninao taminy ianao Jesosy. Samy manana ny zavatra atoronao. Ahitsy sy amboarina ianao Jesosy. Mangataka aminao Jesosy ny folo zay niaino mba ho fo tany lonaka. Ka andaira ny teninao. Mba aniry ny teny, amaka ny teny, itombo ny teny, ary amobe ny teny Jesosy. Ianao mahita ny fiainany. Ianao mahita zay mety mbola fahasolafahany, ny fianjerany. Mahita ny mety zay fahotana mbola mitoetra. Ny famandraponao Jesosy no angatahanay. Ary ianao no andresy lahatra azy ny amin'ny fahotana. Ary ianao no andresy lahatra azy koa fa velona sy mahery ianao ary afaka midelivre azy. Tsy ho andevozan'ny fahotana intsony. Fa olona afaka ao aminao. Ianao nikasika azy any am-pitoerana iny. Ianao nametraka ao anatiny ao ny fitiavana anao, ny fitiavana ny teninao. Ka tsy ianao atsirambina ny asa zay asainao atao. Ary tsy hitazona ny sabatra, fa ampiasa ny sabatra. Mba handehanana amin'ny fahamasinana. Terivo Jesosy efa ao aminao, ijoro tsara ao aminao ary androso ery ao aminao. Ny teny zay nilazaina teo Jesosy eo. Ianao no andresy lahatra, ampandresy lahatra, andresy lahatra ny any anatiny. Fa avy aminao zany. Ary tsy aotra izy, tsy salasala izy, fa iroso mandrakariva izy ao aminao Jesosy. Petrako aminao tsirairay avy eto Jesosy eo. Fantatry fa lasibatry ny devoly izy. Te andavo azy, te amery azy, te ampisafotofoto sy ampisavorovoro. Fa ianao Jesosy ame fanahin'ny fahazavana, ianao ame fanahin'ny fahafantarana, ary tena ahenon'ny feo anao tokoa Jesosy eo. Ary andehanany amin'ny sitraponao. Ianao no anome hery mba sahiny ijoro Jesosy. Tsy menatra ny filazantsara. Zay anatin'ny ady amin'izao fotoana Jesosy dia ianao no ampahery azy ireo. Ianao no ampitraka azy ireo. Ianao no mbola ampirisika azy ireo Jesosy. Ary atoky ianao mandrakariva izy. Atsapany tananao miazony izy. Atsapany fanahinao mitarika izy. Ary androso mandrakariva ao aminao ny Jesosy malalo. Zay nametrahanao asa, zay nametrahanao mission, zay nametrahanao ministera, zay nametrahanao andraikitra Jesosy etoko ambavaka eto aminao izy ireo. Arovo tsy ho azony devoly. Arovo tsy ho voasopatra le ratsy. Fa terizo eo ambany tana maherinao Jesosy eo. Ho lehilahy mahery, vehivavy mahery mitoetra ao aminao.
zay mety mola misalasala, ianao nanokatra ny masony, ianao nikasika ny fony, ianao nampalady ny sofony, ary andray ny filazantsara marina izy Jesosy. Apetrako aminao Jesosy ny herinandro vaovao ho an'ny tsirairay avy amin'ny asa fanompona, ho masina izy, ho marina izy, ho tafianao ny herinao amin'ny asa fivelomana, na inona asa na manahoana ao anatin'izany, ianao no anambana, ianao no hita, ianao no alavorary zany. Amin'ny fianarany ankizy, mety hoe misy ny vakansa, misy ny mianatra, ianao Jesosy no an'olon-tsaina, ianao no anome fahendrena, dia ianao no hitahiry azy ireo. Jesosy io, ny tsirairay avy zay mety hoe mitady asa ihany koa, ianao manome ny zavatra rehetra mihoatra no lavitra no zay verina sy angatahana, dia anome an'izany ho azy ireo ianao Jesosy. Zay fikasana tsara any amin'ny tsirairay avy ihany, ianao no anatanteraka zany Jesosy. Zay tsakatsaka nataon'le ratsy dia tsy hanan-kery zany. Petrako aminao, arovanao ny zaza madinika, ny zaza zay tsy salama Jesosy, ianao no ametraka ny tananao aminy, ary ampisinda ny aretina anome fahasalamana azy. Petrako aminao ny zatovo, ny tanora, fa hijoro amin'ny sitraponao izy ireo ary arovy amin'ny fanangolen'ny devoly. Ny ray aman-dreny omeo fahendrena mba hitaiza anabe ity ireo zanany araka ny teninao. Tsy zay eto ihany fa zay manaraka zao toriteny zao ihany koa, zay rehetra zanakao any rehetra any, na ny eto toerana na ny ampitan-dranomasina. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay nitsangana tamin'ny maty, andrina ny fiadanan'Andriamanitra velona, nanaovanay izany vavaka izany Jesosy. Anao ny fanjakana, anao ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen.